Andriamatorado Rabarlala no iantrano tao anatin'ny fandarana moa zany otrony ireo syndikalista telo mirahalahy fa izay niarany tsy fanapakevitra ataontsika hoe tsy aradrariny ity sy ny izay le nitenentsika tany am-piandohana hoe état de non-droit izay manjaka loatra eto amin'ny firenetsika izay miarabanao Andriamatorado Rabarlala dia mankasitraka miantrano tao anatin'ny fandarana amin'izao atoandro zao. Ya miaraba madame Lalatina reto dia efa miaraba sady ireo izay manaraka ny zao fandarana zao indrindra ihany koa ho anao izay manohana anay ao anatin'izao hetsika fitakiana ny rary ny ataonay efatra amin'ny rahalahy eto moa zany dia otrony namako Augustin Rakotomanga izay araka ny efa hitanao commandeur izy ry afa amin'ny faran'ny volana May zao dia hiditra an'izany atao hoe fisotrondronoana zany dia mbola misaotra azy manokana noho ny amin'ny fandavatenany. Ao anatin'izay ady atao zay satria tsy mora le ady ny tena mety hoe fandalam-pisotroana ronono zany mety efa mba mitaiza zafy kely angamba no isairana ny sainany mba hitsotsorana hoe andetontsika misitraka n'izay ezaka natao sy ny asa natao nandritra ny taona maro nefa mbola ao anatina combat na injustice tahaka an'izao ankehitriny zany rehetra zany mahatonga antsika hoe mitsangana satria verina fa tsy azo ataony mangina ao anatin'ity trangan-javatra ity. Ny fantaniko voalohany Andriamatorado Rabarlala dia ny hoe nareo zany mitaky hoe averena amin'ny asanareo kanefany raha namaly zany hoe fa niandro fotoana elaela moa ny teo anivon'ny direction générale vao namaly fa tsy mitombona mihitsy le fitakianareo ny amerenana anareo hiasa sur la base ny fanapakevitry ny tribunal administratif na ny tribunal miady amin'ny fanjakana iny nareo nefa mbola mitazona fa mitombona izay fitakianareo zay. Misaotra madame Lalatina eto aloha za dia tia hitodika amin'ny namako ary misaotra azy manokana voalohany indrindra araka ny teniko anao le efa hisotro ronono izy amin'ny farany volana May zao ataoko angamba fa araka ny teninao mety mba efa tena tokony tsotrotra izy ary betsaka raha amin'ny toerany namany zao efa atinareo tanora zany fa izy kosa dia nanana an'izay hoe tsy ohatry zao le ary Madagasikara ho afela ho an'ny taranaka ary ny ato an'izany izy ary eto manokana mitodika amin'ny manaja azy manana ny voninahiny izy fa na etry ny voninahiny dia nijory eny an-dalabe izy tondra ny pancarte hoe ampy izay tondra ny tombo-brasary tony izy ataoko fa tena fanetretena ary misaotra anao manokana zokilanony amin'izany manana ny voninahitra anao manana ny ajanao anao matoa commandeur ianao tsy olon'olom-pony ianao natony menana izany ary rano marina raha tokony ho grand commandeur izy fa mino fa aorinan'izao hetsika izao mbola ho azonao zany grand commandeur zany mankasitraka zokilahy raha mety ianao madame Lalatina andao iverenako tsy akely angambany ny tantara foeziko nanomboka tena hoe neviny zao izy ty moa zany dia nisy nataontsika hoe reo social zany any mpiasa tao zany ohatra ny CNAPS tao ihany koa reny atao hoe assurance retraite reny tao ny impôt tao ihany koa ny mutuelle ary zay anisany doléance fito napetraka teny anivony inspection du travail talohan'izay nefa ny tsara fantatra dia efa niezaka nanantona ny direction générale tamin'izany fotoana izany izay nandritra ny herintaona sy tapany nitady fionana tonga hatramin'ny fiteny talety général tamin'izany mihitsy hoe miharceler ianareo fa tsy zany rery ny problemako atao amin'ity orinasy ty nanomboka teo kosa nitondra teraka fahatezerana atao amin'ireo délégué ireo mpiasa namana manindra an'ireo délégué fa hoana ihany inona ihany no ataonareo fierovana ny zonay nanomboka teo nefa dia rehefa mifamory ny délégué tao anatin'izay nanapa-kevitra dia nanao an'ireny communiqué reny dia hoe nangatana zany fialan'ny filakevim-pitantanana ny ministra mihitsy tamin'izany ny talety général ny ACM ny talety général'olona orinasa ery Madagasikara amintsika amin'ny teny zao aloha ngamba dia ny talety général ny ACM sisany eo ny talety général teo aloha dia lasa chef de département raha fahafantarako azy aloha amin'izao fotoana zao ya reny aloha zany ny tao anatin'le fitakiana niova ny filakevim-pitantanana niova ihany koa ny talety général dia nisy an'io talety général vahiny io zay nitendrena tao anatin'izay nefa zavatra ngeza be aloha ianao raha andeha atao hoe anao grève zany misy dingana maromaro vao tonga amin'izany tsy hoe tonga dia hoe androany sy rabitso ianao manapa-kevitra fa efa misy dingana maromaro zay tsy voahaja nataony air Madagasikara zany tsy nanaiky ny fampirarata amin'ireo atao hoe partenaires sociaux dia ny délégué sy ny syndicat zany dia tonga tamin'ireny fitakiana reny
natao tamin'ireny dia zao hoe nisy ny doléance fa ankilan'izay koa zany dia nametraka izahay hoe andao isonitsika MOU hoe memorandum of understanding mitovitovy raha miteny français amin'le atao hoe lettre d'entente zany hoe andao ifanarakytsika manomboka izao a andao apetraka ho tena société commerciale ary amin'izay fotoan'izay oka tsy ho tsabahanareo mpanao politika fa ampy zay nefa nanimbanareo an'ity orinasy ity ka andaotsika mba hiezaka metraka an'izany atao hoe bonne gouvernance ao anatin'ny bonne gouvernance mantsy madame Lalatina dia zao hoe endrika zany hoe andao tantanana tahaka ny hoe orinasa n'olon-tsotra ery Madagasikara nefa kosany raha olon-tsotra izy tsy manana ataontsika hoe droit tsy maintsy manana an'izany transparence vis-à-vis ampiasa satria vola noho ny miasa ao tsy manana an'izany atao hoe redevabilité zany hoe bonne gouvernance zany dia hoe gestion axée sur les résultats zany hoe ho tantanana le orinasa mbahoaka orinasa mpanjakana tahaka ny orinasa privé zany hoe izy azo tsapahitanana mihitsy ny vokatra financière zay hoetiny orinasa io kanefa kosany tsy maintsy manao ny atao hoe transparence na mangarara ary tsy maintsy manao ny redevabilité na hoe tabernan-draikitra zay zany aloha ny zavatra anankiray tao anatin'ireny zany takina soniavina filakevim-pitantanana floa filakevim-pitantanana tadidinao tsara monsieur Léon Rajobelina ny tenako anisan'ny signataire efatra izahay tao anatin'izay nefa ny zavatra misy dia talohan'ny akarana tamin'ireny dia napetraka amin'ny préalable na hoe fepetra alohan'ny isininy ataontsika hoe fitadiavana marimaritra iraisiny dia hoe foanana daholo zay sazy rehetra navoaka tao anatin'ireny fitokonana tahaka an'izany zao le délégué roambefolo menata zay voakasika tamin'izany dia hoe reo zay efa eny amin'ny tribunal zany a dia miandry ny didi-pitsarana fa vatany vao milatsaka ny didi-pitsarana dia ampiarina arak'izay zany hoe ambonin'ny didi-pitsarana en soi zany nisy fifanarahana mihitsy hoe préalable zay moa le préalable hoe andao alohan'ny akaratsika andatabatra boribory aloha ametraka sika aloha raha volony ianareo a dia reto avy aloha condition apetraka ipitokana dia nikeny zany zavatra zany ary namoaka an'izany mihitsiny a ny filakevim-pitantanana tamin'ny zany fotoana izany zany ny zavatra misy nefa dia tsara tsy ahivina fa voafitaka tanteraka voafitaka tanteraka satria ny politika zay efa neritreretin'izy zareo natao dia zany hoe le fizarazarana ny hermaty amin'ny alalany tamin'izany moa izy mbola endrika hoe SBU stratégique business unit zao izy efa mitondra anarana hoe MGH Madagascar grande indeline tadidiko dia tiako raha maheno ny ministre ny transport teo aloha Andriamatoa Ulrika Andritina dia teny tamin'izany tamin'ny novembre 2014 le hetsika annexe B misy velléité ozy dia izarazara ny ery Madagasikara ka niveriny zareo fa zay nanao lehetsika annexe B tamin'izany no dia hivoy an'izany fizarazarany zao mazava izy aloha mpizarazara ny ery Madagasikara ary mazava fa voazara mihitsy ny ery Madagasikara zao mazava na ny tale général nefa fantatra ny membre ny conseil d'administration nefa fantatra ihany koa zany ary mampitaraina ny mpiasa hoe ny volange mbola zakainy ery Madagasikara ny koan'le structure ny fitaovana rehetra nalaina tany ny olona mbola ery Madagasikara tsy mazava ampiasa zay le transparence hoe to misy olona manangom-bola ho an'izany MGH zany androany zany hoe le tombom-barotra ary lain'le société fa le koan'le structure zakain'le maison mère de ery Madagasikara zany fa hiverina aminao a hoe rehefa nitory anay ary reto zao etiko aminao dolo ny atota taratasy original rehetrarehetra ty zao ny procuration namena na efatra amin'ny rahalahy zay isoniny taratasy ilisolo tena n'ireo mpiasa reo ny amin'izay fitakina natao rehetra tao anatin'ireny fitokonana reny ensemble ampiasa délégué syndicat zany dia hoe ireto efatra reto no misolo tena anay fantatra tsara miporte an'io fa nekenay zany andraikitra zany dia tao anatin'izay nefany a dia zay efatra amin'ny rahalahy reto a comme par hasard entre guillemets no voaroaka rehefa aveo ny zavatra misy tsy nandalo conseil de discipline akory zany fandroany zany noentina teny anivony direction ny régional travail et loi sociale zay départementalo tsy misy izy amin'izao fotoana zao i mbola ady hevitra anankiray mihitsy dia nekeny direction travail loi sociale ny antony dia satria izahay reto dia atsoina ao anatin'le sokajin'olo hoe travailleur protégé raha vao délégué syndicat nao voafaritra tsara ao anatin'ny code du travail tsy azonao enjeny izy raha manatanteraka ny asany ho fiarovana ny zon'ny mpiasa sy ny orinasa dia nefa mbola natao zany tsy nandalo conseil de discipline dia nitorinay teny anivony tribunal administratif zay ataontsika hoe fandroany zay noho ny hoe licenciement
abusif fandroana tsy aratrarina dia mamela ianao amaky ary tiako mihitsy raha mba ao ny tale général fa rehefa aveo moa mbola hiteny aminy amin'ny teny frantsay fa ovakiko kely le ao amin'ny andininy faraiky amin'ny telopolo ny lalam-panorenana mifehany ty repoblika faefatra ity dia hoe eken'ny fanjakana ny zon'ny mpiasa tsirairay hiaro ny tombotsoany amin'ny alalany hetsika syndikaly ary indrindra amin'ny alalan'ny fahalalana nangana syndika malalaka ny fidirana amina syndika zay zany aloha dia manodidina an'izay andiny faraiky amin'ny telopolo lalam-panorenana zany hoe garanti par la constitution zany fafana manao hetsika syndikaly sotra madame Lalatsina toizako ihany titre 5 indray amin'ny code du travail c'est manakery amin'izao misy an'izao amin'ny article 136 amin'ny chapitre 1 asana mieny zao ny les communication sy ny département juridique amin'ny eri Madagasikara raha misy namany ao mba manasa ihany koa tsara mahafantatra an'itony code du travail itony article 136 dia vakiko amin'ny teny français l'exercice du droit syndical est reconnu dans le respect des droits et libertés garantis par la constitution. Le syndicat est une organisation de travailleurs ou d'employeurs ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs ou des employeurs. L'objectif du mouvement syndical est le progrès économique et social de ses membres. Mazava fa nietsika nataona efatra amin'ny rahalahy madame Lalatsina tsy etsika ho anay efatra amin'ny rahalahy tombotsoanay manokana arety mbola veriko fa raha ny tombotsoanay manokana nijerenay madame Lalatsina. On n'était pas les plus malheureux. On n'était pas les plus malheureux. Afaka nijanona teny tokantranona zay tsy ndraraha zay problème. Raha ny karamana raisinay tsy problème anay zay problème mpiasa majinika na mpiasa tsy te hanainga feo noho ny ajojaina azo azy. Fa afaka niaina ny lamina tsara zay tany amin'isy anay. Fa voafidy délégué izay, voafidy président na syndicat izay. Aminay dia tsotra fotsiny hoe ny asana syndicat nge tsotra ianao nataony fidinina manao. Tsy hoe zay ny manan-kevitra indrindra na zay ny faratam-pahaizana. Fa izay kosa ny eken'zareo hitondra ny feon'zareo reo zay ataontsika voix des faibles lareo zay mety hoe vahoaka majinika na koa mety hoe olona misokajin'olona ambony izy fa tsy manana le ataontsika hoe fahaizana maneho an'izay heviny zay. Teny fidiny izay dia naneho an'izay hevitra izay. Nareo ve mety manenina amin'izao fotoana zao raha mba mipetraka tsara mba nahazo an'le karamatra amin'izao tsy voaroaka nefa izao ty sady mafy mahazo mbola enjehan'ny olona mbola anaovan'ny DG-ny Madagasikara vava ihany koa anatin'ny fanambarana sady tsy tafaverina amin'ny zoanareo tsy tafaverina miasa ohatrany hoe lasa miady rery zany lasa ohatrany hoe napititra ny anaty lavaka le fasahinan-joro iny dia hanafitra an'le compagnie dia hisolo tenan'le mpiasa sy ny le mpiasa narovanareo solonareo tena no nanomeanareo procuration ao anatin'ny vesana tsy voaroaka fa nareo voaroaka misy ohatrany iny nenina ave indraindray zay aloha tena rehefa miresaka izay efatra amin'ny rahalahy tsy maninona na kely akory misy teny indraindray ary tsy mampaninona anay zany faekenay ary normal be zany légitime zany vatanay indraindray ny mety hoe mandalo zany ary azonay tsara satria mitondra tokantrano izy tsy miditra le vola le ray-pianakaviana na nyteny anao fa nahenao amin'ny amour propre anao maray mpianakaviana anao tsy mampidi-bola voadona ihany rehefa hitenenany hoe tena tsara le mijoro amin'ny fahamarinana fa tsy mampidi-bola indrindra mbola kely ny zanaka zay mbola kely namana moa be da be no miteny hoe zay tena aki za tsy isanjato mihitsy ny amin'le hijoroanareo fa zay mbola manao pré fa zay mbola mampianatra zanaka ny ivelany fa zay ve zany ny tena tsisy problème amin'ity fiainan'ity madame Lalatsina fa nanaiky izay hijoro ka raha ny hoe ny amin'ny fijoroana amin'ny fahamarinana izay efatra amin'ny rahalahy aloha tsisy na dia kely akory raha nenina fa tena heverinay fa tokony asanay sy andraikitray ny fidianana anay ho délégué sy ho président na syndicat zao asa ataolay zao ary indrindra adidinay amin'ny maha olo-pirenenanay nijoro